Ny mpandinika dia nahita fa io cerveau-tsika io na io atidohantsika io izy dia tsy mba mifonctionne amina négation mihitsy. Le négation eto zany dia hoe zavatra mifanohitra na fandrarana. Zany hoe tonga dia avy hatrany zany naturellement parlant miréagira ny opposé an'le zavatra izay andrarana azy izy. Na koa ny négation zany tsy ao anatin'ny atidohantsika mihitsy. Ohatra zao anao expérience aminareo tahaka nataon'ireto olona reto izay navariana izy dia ho averiko amintsika. Am'izao segondra vitsivitsy zao dia mantany anareo hoe aza mieritreritra éléphant mihitsy hoe aza mieritreritra éléphant mihitsy. Hitanareo zay ao anatina fraction de seconde dia tonga le cerveau-tsika aloha micréer an'le image na éléphant zay tsika vao manao hoe tsy eritreritra n'io éléphant io azonareo izy zany hoe tsy mifonctionne amin'ny négation ny atidohantsika na ny réflexe ny fisainatsika. Zay zavatra zay tiako ararotina mihitsy satria hitanareo zao ny amin'ny resaka hoe nilazako foana hoe ny baiboly ny soratra masina dia tsy livre de morale. Efa niresako teto zany hoe tsy code moral io satria ny amin'ny morale matsy dia mametraka interdit, mametraka fandrarana hoe ireto no tsy azo atao, ireto no tokony ho atao. Raha vo izay démarche zay no arosontsika amin'ny fivavahana dia tsy maintsy échec ny hiafaran'izay. Zay ny antony mahatonga anay mampianatra an'ireo mpianatra ao amin'ny sekoly biblika zao hoe tsy tokony hametraka fanontaniana intsony ianareo. Matetika izay moa nataonareo mandefa message miafina ty aminay ty hoe azoko atao ve ny manao an'izao, tsy azoko atao ve ny manao an'izao. Dia ny zavatra tsy fantatsika mety fantatsika ihany fa mety initsika tsy fantarina fa zavatra tsara fantatsika dia naturellement ny cerveau tsy mifonctionne amin'ny négation fa vao maika izy manao mifanohitra amin'ny zareo zao zaza vao teneninao teo izy hoe aza kasianao io dia vao maika kasiana. Misy aza fera mama io efa teneny hoe tsy kasikasiana io fera io fa mama io tena nisy zany dia nalainy le fera dia napetany teo amin'ny kibon'le zaza sy jereny hoe ohatry ny ahoana tokoa moa zany. Zany hoe arakaraky ny andraranao azy no ohatra ny manosika azy hoe ataovy io. Ka izay no mahasarobidy ny atao hoe filazantsara. Ny filazantsara dia manafaka ny olona ka manome azy an'izay atao hoe fitaovana rehetrarehetra eo am-pelantanany ahafahany tsy hitany hoe misafidy anao tsara fa mahalala izay metrahany tongony. Tsy tokony ho ao amin'ny kristianina ataontsika hoe manana ny maturité spirituelle ary mahalala tsara ny atao hoe filazantsara ny hoe nomeo listra. Misy matsolona ohatry zany indraindray manoratra ty amin'izy dia omeo listra inona daholo ny azoko atao sy ny tsy azoko atao pastora, azoko atao ve ty sa tsy azoko atao ty. Matotsika mbola izay ny démarche atsika tsy mbola mazava amintsika zany ny atao hoe filazantsara. Tsy mbola mazava amintsika ny atao hoe ny asarobidin'ny famonjena fa rehefa mipetraka tsara ao anatin'ny lafitsaintsika ao ny atao hoe grâce, ny atao hoe fahasoavana, ny atao hoe filazantsara, ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra dia Paoly ihany no miteny azy hoe ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Amin'izay fotoana izay tsy mifonctionne amin'ny tahotra izy, tsy mifonctionne amin'ny interdit fa mifonctionne amin'ny fitiavana. Ary lazaiko anareo fa ny olona mifonctionne amin'ny fitiavana dia mahavita mihoatra lavitra noho izay andrasana aminy. Fa ny interdit dia kely fotsiny hoe atreto ihany. Izay no mahasarobidy ny filazantsara par rapport ny atao hoe moral. Ka ny fivavahana kristiana tompoko dia aza réduisenareo ao anatina code moral. Zany mahatonga ny olona sasany rehefa antaninao zay fa inona moa ny rehefa misy fotoana zay manontany olona inona ny tena sakanao anao tsy atonganao tsy hitany hoe hivavaka fa hiroso lalina amin'le finoana dia ambetitenin'ny olona ity hoe tsy afaka manao antisy ty ve aho zany
da rehefa mivavaka tanareo satria zay no nampianarina azy hoe ivavaka anareo anara-dian'i Kristy nareo ireto ny liste ny zavatra tsy azo atao ary reto ny liste ny zavatra tankina aminareo ohatrany hoe olona miditra ao anatina club de hoe lasa ohatran'ny club des saints zany ny mpino dia hoe ireto ny statut ireto ny fenitra rano ireto ny cotisation atao dia zany hoe mbola vo tsy miditra ao anatin'le fonon'akory izy dia efa vesarantsika fardo efa vesarantsika enta mavesatra ahoana moa izy ny tsy tonga dia alao ihany zay mahatonga ny olona miteny alaona ihany kristianina tsotsotra ety amin'ny sisitsisiny aty toy zay kristianina miroboka lalina satria ny ao anatin'ny lohany dia hoe ho vesarana an'ireo zavatra be deabe ireo ho vesarana interdit ho vesarana misy attente mavesatra be eo antsorony tsy te hitady stress fanampiny izy amin'ny fiainana donc tsy mipasy le filazantsara raha vo izay no heveritsika aloha izy zay no mba afatra kely ho atsika miratry ho atsika rehetra samy hahita ny tsiro zany filazantsara zany ka hiteny tahaka ny Paoly hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay engany mba ny fitiavan'ny Kristy no manery atsika manao zavatra fa tsy tahotra tsy interdit na ihany koa fitakiana zavatra zay ny hitan'Andriamanitra tompoko